Anisan'ny zavatra seho androany iny, androany alatsinainy faharoa ny volana oktobra telo amby roapolo sy roa arivo. Nisy ny fidinana an-dalambe izay fitateran'ireo kandida raika amby folo miaraka amin'ireo olona hoentiny moa zany. Araky ny hitantsika communication-ny OMC Omaly dia tsy nahazo alalana ty fihetsiketsena natao androany ity. Zay ny heveran'zareo hoe andehanana aty amin'ny 13 mai kianjan'ny 13 mai. Rehefa tsy ara-dalàna matoa tsy ara-dalàna zay tsy nahazo ny alalana, tsisy autorisation napetraka, demande na autorisation napetraka, dia tsisy koa zay autorisation zay zany. Dia nahazo réquisition ry zay andaminana ity tanàna ty avy amin'ny manam-pahefana mahefa, dia tsy maintsy nandray fepetra ka nidina an-dalambe tokoa ary zareo androany. Ary rehefa natao ny fampiresahana, natao ny sommation hoe hoenty miverina ny olona zay hoentinareo, dia nanomboka teo ny fanosehana, nanosika ny mpitandro filaminana zareo, dia tsy maintsy nandray fepetra zany zay. Rehefa nambara fa tokony miembotra ianareo tsy niembotra, tsy maintsy nandray fepetra satria efa voatosika hatramin'ny mpitandro filaminana, dia zay ny zavatra nisy teo. Maro ny filazana hoe any Facebook any hoe misy vazaha miaraka aminay eto, tsy atompo gasy raisy reny le miaraka aminay eto. Dia ny manifestation androany koa ny atao hoe manifestation armée satria maninona tao anatin'ny miaraka tamin'ireo kandida reo zany nisy olona nitondra basy izay aseho aketo le basy sy ny antsy izay efa voafahana. Basy efa armé. Voafahana, basy efa armé zany efa engagé le bala. Dikan'izay zay le atao hoe manifestation armée satria mitondra arma le olona zany. Misy fepetra tokony raisina ary tao anatin'izay fa zay tsy nandrain'izay fepetra zay. Raha basy no mitranga eo tokony réquisition hafa no azonay fa saingy tsy nandrain'izay fepetra zay. Mbola fitandrona ny filaminam-bahoaka zay zavatra zay, ambarako zay zavatra zay. Tao anatin'izay koa nisy ny élément zay naratra, anakina ny naratra. Ny ray tamin'izay dia fiaran'ny candidat zay nieritreritra andeha sens unique no nanao forcing nandona ny élément iray tao anatin'izay. Sasany voatoraka, ny sasany koa tao anatin'ny fisaborovorona dia naratra tao anatin'ny zavatra niseho teo Boda iny. Misy voasambotra anankiroa araky ny voalazako teo fa manifestation interdite moa le androany, zany hoe tsy nahara-dalàna. Ka misy ny fepetra andraisana, nisy ny olona nitoraka, sasany nitoraka, ny sasany nanao forcing, dia zay voasambotra zay. Ny fepetra raha mbola misy ny korotana dia miandry ny miasa ny mpitandro filaminana. Ary zay ny antom-pisian'ny mpitandro filaminana dia hiasa mitandron'izay filaminam-bahoaka zay. Misy candidat naratra, reny zavatra hitantsika reny zany, nisy ny fanosehana, nisy fanosehana tao. Nisy ny fepetra tsy maintsy raisina, nisy fanosehana tao anatin' zareo tao ataontsika hoe ny fomban-javatra ihany ny faharatrana ao anatin'ny sakoroka ohatr'ireny raha zay no milazantsika azy hoe sakoroka.